Eksodosy toko fa 5:20. Ny nandidin'Andriamanitra Mosesy ny amin'ny hanaovana ny tabernakely sy ny fanaka momba azy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: mitenena amin'ny zanak'Israely mba hitondra fanatitra ho ahy izy, dia avy amin'ny olona rehetra izay amporosihy ny fony no handraisanareo ny fanatitra ho ahy. Ary izao no fanatitra izay ho raisinareo aminy: volamena sy volafotsy sy varahina sy manga sy volomparasy sy mena sy rongony fotsy madinika sy volonosy sy hoditr'ondrilahy efa nomenaina sy hodtakasy sy hazo akasia sy diloilo hatao fanazavana sy zavamanitra ho amin'ny diloilo fanosorana sy hodidikazo manimpofina sy vato berilla sy vato halatsaka antranotranony amin'ny efoda sy amin'ny sarotratra. Ary asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy, dia onina eo aminy aho. Arak'izay rehetra asehoko aminao, dia ny endriky ny tabernakely sy ny endriky ny fanaka rehetra momba azy, dia arak'izany no anaovanao azy. Ary asaovy manao fiara hazo akasia izy, 2 akio sy sasany lavany, ary 2 akio sy sasany ny sakany, ary 2 akio sy sasany ny ahavony. Ary petao takela-bolamena tsara izy, ny atiny sy ny ivelany dia samy ho petahanao takela-bolamena avokoa. Ary asio koronosy volamena manodidina eo amboniny. Ary mandrendrea vava volamena 4 atao aminy, ka ataovy eo amin'ny tongony 4, dia vava volamena 2 eo amin'ny lafiny iray, ary vava volamena 2 eo amin'ny lafiny iray koa. Ary manaova bao hazo akasia, ka petao takela-bolamena, ary ampidiro ny bao ho eo amin'ny vava volamena izay eo amin'ny lafiny fiara hilanjana azy. Eo amin'ny vava volany fiara no hitoeran'ny bao, ka tsy esoriny eo izy, ary ataovy ao anatin'ny fiara ny vavolombelona izay omeko anao. Ary manaova rakotra fanaovam-panavotana amin'ny volamena tsara, 2 akio sy sasany lavany, ary 2 akio sy sasany ny sakany. Ary manaova kerobima volamena 2, voasana no anaovanao azy 2 ho eo amin'ny sakany 2 amin'ny rakotra fanaovam-panavotana. Ny kerobima iray ataovy indray mivofy amin'ny sakany anankiray, ary ny kerobima iray kosa amin'ny sakany anankiray. Indray mivofy amin'ny rakotra fanaovam-panavotana no hanaovanareo ny kerobima 2 dia amin'ny sakany 2. Ary aoka hivelatra eo ambony ny elatry ny kerobima mba hanalofa ny elany rakotra fanaovam-panavotana, ary ny tavany hifanatrika, sady hanatrika ny rakotra fanaovam-panavotana koa izy. Ary apetrao eo ambonin'ny fiara ny rakotra fanaovam-panavotana, ary ao anatin'ny fiara no asio ny vavolombelona izay omeko anao. Ary ao no hiaona aminao aho, ka ao ambonin'ny rakotra fanaovam-panavotana no hitenenako aminao, dia ao anelanelan'ny kerobima 2 izay eo ambonin'ny fiara vavolombelona, ka holazaiko izay rehetra handidiko anao holazainao amin'ny zanak'Israely. Ary manaova latabatra hazo akasia, 2 akio ny lavany, ary 2 akio ny sakany, ary 2 akio sy sasany ny ahavony. Ary petao takela-bolamena tsara izy, sady asio koronosy volamena manodidina azy, ary asio sisiny vodivoam-pelatanana manodidina azy, ary asio koronosy volamena ny sisiny manodidina. Ary manaova vava volamena 4 atao aminy, ka ataovy eo amin'ny zorony 4 izay eo amin'ny tongony 4 ireo. Eo akaiky ny sisiny no asiana ny vava volamena ho fitoeran'ny bao hilanjana ny latabatra. Ary hazo akasia no anaoviny bao, ka petao takela-bolamena, ary amin'ireo no hilanjana ny latabatra. Ary manaova ny loviany sy ny lovia keliny, ary ny fitoeran'ny divainy sy ny kapokany ho fanodina mpanatitra,
volamena tsara no anaovanao ireo. Ary asio mofo aseho eo ambony latabatra hoe ho anatrehako mandrakariva, ary manaova fanaovanjiro volamena tsara. Voasana no anaovanao ny fanaovanjiro. Atao indray mivofy ihany ny faladiany sy ny taony sy ny vodovoniny sy ny kiborony ary ny voniny. Ary sampany 9 amin'ny ankilany 2, dia sampany 3 amin'ny fanaovanjiro eo amin'ny ankilany 1, ary sampany 3 amin'ny fanaovanjiro eo amin'ny ankilany 1 koa. Dia vodovoniny 3 atao tahaka ny voniny amigdala mba amin'ny kiborony sy ny voniny eo amin'ny sampany anankiray, ary vodovoniny 3 koa atao tahaka ny voniny amigdala mba amin'ny kiborony sy ny voniny eo amin'ny sampany anankiray koa. Dia toy izany avokoa amin'ny sampany 9 izay amin'ny fanaovanjiro. Ary eo amin'ny fanaovanjiro dia isy vodovoniny 4 atao tahaka ny voniny amigdala mba amin'ny kiborony sy ny voniny. Dia kiborony 1 eo ambanin'ny sampany 2 sady miray aminy, ary kiborony 1 koa eo ambanin'ny sampany 2 sady miray aminy, ary kiborony 1 koa eo ambanin'ny sampany 2 sady miray aminy, dia amin'ny sampany 9 izay miray amin'ny fanaovanjiro. Ny kiborony sy ny sampany dia iray avokoa, atao indray mivofy aminy amin'ny volamena tsara izy rehetra. Ary manaova lela fanaovanjiro ny 7 ka ampireheto eo aminy ireo mba hanazava ny anoloany. Ary ny hetin-jirony sy ny fitoeran-davenin-jirony dia atao volamena tsara. Volamena tsara talenta iray no hanaovana azy mba amin'ireny fanaka rehetra ireny, ary tandremo mba ataonao araka ny endriny izay naseho taminao tao an-tendrombohitra izy.